anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana ary ny fitiavana avy amin'Andriamanitra iray sy Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Anio talata fahinambin'ny folo volana Jona 2022 iombonantsika indray amin'izao maraim-baovao izao. Hitsangana isika hisaotra sy hideran'ny Tompo. Ny salamo fahinamby 330 ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaefatra tohizana amin'ny andinin'ny 720 sy ny fahaefatra amby roapolo no hiderantsika n'Andriamanitra. Salamo fahinamby 330 ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaefatra dia tohizana amin'ny andinin'ny 720 sy ny fahaefatra amby roapolo. Hitsangana isika hiantso sy hideran'ny Tompo. Ampiombona feontsika ampanao salama isika manao hoe: miderahan Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony. Miderahan'Andriamanitra avo indrindra, fa mandrakizay ny famindrampony. Miderahan Tompony Tompo, fa mandrakizay ny famindrampony. Izy rero ny mpanao fahagagan-dehibe, fa mandrakizay ny famindrampony. Izay nahatsiaro antsika fony isika ambany toetra, fa mandrakizay ny famindrampony. Ka naneho ny hery namonjy antsika ho afaka tamin'ny fahavalontsika, fa mandrakizay ny famindrampony. Amen. Hivavaka isika. Terainay sy ankalazainay ianao ry Tompo Andriamanitra io, fa mandrakizay tokoa ny famindramponao. Ianao ilay Andriamanitra tsy miova, omaly anio ary mandrakizay. Ianao ilay maneho ny voninahitra eo anivon'izao tontolo izao. Ianao ilay Andriamanitra mahery, Tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra. Ianao ilay mahay manao zava-mahagaga eo amin'ny fiainan'ny olombelona rehetra. Fa indrindra ianao ilay efa nandresy ny fahafatesana no derainay sy ankalazainay. Saoranay ianao Tompo noho ny amin'ity andro anio ity, izay omenao anay. Azonay miaona aminao eto an-tranonao indray. Avela heloka izahay ry Tompo, amin'izao fota amin'izay rehetra tsy araka ny sitraponao nefa vitanay, na izay rehetra tokony ho nataonay ho anao ilay Tompo Andriamanitray, kanefa tsy nitanterahanay. Ifonanay ireny rehetra ireny ry Tompo Andriamanitra io, ary mahatoky izahay fa hamindra fosy hamela heloka anay ianao, ary dia raisinay amin'ny finoana izany famelan-keloka atolotra ao anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Hiatrika izao fotoana izao izahay ry Tompo, ianao no hanatrika anay amin'ny alalan'ny fanahy masina. Tario amin'ny alalan'izany fanahy masina izany izahay, mba azonay manakatra ny sitraponao Andriamanitra tianao hiainanay, fa indrindra tianao hanavaozana anay indray. Dia mitenena aminay ary araka ny fombanao favona hiaino anao izahay. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Ny zara-mofinaina izay voatokana ho antsika amin'ity andro anio ity dia ny Jaona 1:10, ny andinin'ny 2:30 hatramin'ny 4:70. Jaona 1:10, ny andinin'ny 2:30 hatramin'ny 4:70. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy, dia nankohoka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe: Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Ary Jesosy no nahita azy nitomany sy ny Jiosy izay niaraka tamin'ny nitomany koa, dia vonto ny fanahiny ka tora-kovitra izy. Ary hoy izy: aiza moa no nandevenanareo azy? Dia hoy ireo taminy: Tompoko, andeha izaho. Jesosy nitomany. Dia hoy ny Jiosy: akory ty haben'ny fitiavany azy? Fa hoy ny sasany: motsy hain'ilay ty izay nampahiratra ny mason'ilay jamba va? Ny manao izay ho tsy nahafaty andra-lehilahy ity. Dia vonto indray ny fanahin'i Jesosy ka nankeo amin'ny fasany izy, ary zoy izany sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesosy: esory ny vato. Hoy Marta anabavin'ny maty taminy: Tompoko, maimbo izao fa efa efarana izay. Hoy Jesosy taminy: tsy voalazako va? Fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra? Dia nesoriny ny vato. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe: ray o, misaotra anao aho, fa efa niaino ahy ianao. Raha izao dia fantatro fa miaino mandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany, mba hinony fa ianao no naniraka. Ary rehefa nanao izany teny izany izy, dia niantso tamin'ny feo mahery hoe: ry Lazarosy, mivoa.
dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony, sady voafehy mosoara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, va ao izy ka avelao andeha. Ary maro tamin'ny jiosy dia ireo nankeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy. Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nakany amin'ny fariseo ka nilaza taminy izay nataony. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia mbola napaka ao am-ponareo hatrany eny ry havana ny fiadanan'i Kristy, izao zara-mofinainantsika izao izay ahatsiarovantsika ary tantara diso efa haintsika tsy enjery loatra ny nananganan'i Jesosy any Lazarosy tamin'ny maty. Ny tantaram-pitiavana izay niombonan'izy ireo satria hitantsika eto fa tena anisan'ny tiany Jesosy Lazarosy sy Marta ary Maria anabaviny, izay anehoana hoe Jesosy koa mba nitomany toa antsika olombelona ihany. Fa raha amin'ity anio ity andeha ho takaritsika hoe amin'ny fomba manahoana no anehoany Jesosy ny fahefany eo amin'izany fiainan'ny olombelona izany. Raha ny mahazatra dia ny tenin'i Jesosy sy ny ranomason'i Jesosy, indrindra ilay hoe raha mino ianao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Raha mahazatra dia izany foana no renesina ao anatin'izao perikopa izao. Fa amin'ity andro anio ity andao mba ny 440 irery no raisintsika akatsika ny afatra. Ny anaran'i Jesosy dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony, sady voafehy mosoara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, va ao izy ka avelao andeha. Amen. Jesosy maneho ny heriny sy ny fahefany ka manangana ny maty. Miantso Jesosy ohatr'ireny hoe miantso olona velona somatsara, mandre ary afaka mamaly ireny. Toy izany no niantsony an'i Lazarosy avy ao anatin'ny fasana. Rehefa mijery ity fahagagana nataon'i Jesosy ity isika dia mahita tsara hoe tamin'ny fotoana rehetra nananganan'i Jesosy maty, izay misy anankiroa ankoatran'ity eto amin'ity nananganany an'i Lazarosy ity, dia avy hatrany dia nanangana izy. Fa eto amin'ity ny mampiavaka azy dia izao hoe niandrandra ny lanitra izy ary nisaotra an'Andriamanitra mialona natanterahany ny fahagagana. Izany hoe asehony mihitsy fa manana hery sy fahefana izy, asehony fa misy fifandraisana manokana eo amin'izy sy Andriamanitra ray, izay anehoany hoe mba hinon'ny olona fa Andriamanitra no naniraka azy, noho izany manana fahefana indrindra koa izy. Ary ny zavatra nanaitra ihany koa dia tsy nangataka izy rehefa niandrandra ny lanitra, fa nisaotra an'Andriamanitra. Asehony avy hatrany izany, fa tsy angatahany amin'Andriamanitra izany fahefana izany, fa efa azy raha teo izany. Ka dia miteny amin'ny feo mahery izy, ry Lazarosy mivoa. Dia nitsangana Lazarosy ary nivoaka avy ao anatin'ny fasana. Izay zavatra fantatsika maha-kristianina antsika dia izao hoe Jesosy mahay manangana ny maty ary Jesosy mahay manao fahagagana. Raha ara-panahy ny resahantsika dia fahafatesana ara-panahy ihany koa ny finoantsika an'i Jesosy Kristy no entintsika handresena izany. Fa raha izay ambarany soratra masina eto, Jesosy Kristy ny teny ary Lazarosy ny aino ary dia nitsangana avy ao anatin'ny fasana izy. Ilay fandrenesana sy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra no nahatanteraka ilay fananganana ny Lazarosy tamin'ny maty. Isika rehetra izao inona fa efa natsangana tamin'ny fahafatesana fanahy isika, efa nandresy izany fahafatesana izany isika. Noho izany efa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty isika. Ny antoka azotsika mitahiry izany fahavelomana izany dia ny fiainantsika amin'ny tenin'Andriamanitra, ny fankatoavantsika ny didin'Andriamanitra izay ambarany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, izay ambarany soratra masina, ary dia ho fiainantsika izany. Fanekena nataontsika raha teo tamin'ny fotoana nanokanana antsika ho mpandray ny fanasan'ny Tompo,
ny hoe azoto hivavaka sy hamaky baiboly isan'andro. Izany tenin'Andriamanitra izany no mitahiry ny fahavelomana ao anatintsika tsirairay avy. Andeha hiainantsika izany. Andeha tena hivelomantsika ny tenin'Andriamanitra mba hitondra antsika ho amin'ny fahavelomana, tsy eto amin'izao tontolo izao ihany, tsy amin'izao fotoan'andro izao ihany, fa indrindra ny amin'ny fiainana mandrakizay izay efa omanin'ny Tompo antsika. Dia ho fiainantsika ny tenin'Andriamanitra ka handresy izany fahafatesana izany isika. Ity endrika fananganana maty nataon'i Jesosy tamin'ny nananganana ny Lazarosy ity dia endrika anehoana ihany koa ilay fiavian'i Jesosy amin'ny voninahitra any amparany, izay ambarany hoe amin'ny fotoana dia andreny feon'ny Jesosy ny maty rehetra ny ampasana ka dia hitsangana izy. Jesosy miantso no andrenesany maty rehetra ny feony ka dia ahatonga fitsanganana ho azy ireo. Ary amin'izany fotoana izany dia hiavaka ny mino sy ny tsy mino. Ny mino ho any amin'ny fiainana satria efa nandresy ny fahafatesana, fa ny tsy mino kosa dia hiatrika ilay fitsaran'Andriamanitra amin'ny ho avy. Dia ho isika rehetra no ilay mino andray ilay fiainana ao amin'Andriamanitra, fa tsy ho isika kosa ilay mbola handalo ny fitsarana indray. Fa ankoatra ny hoe manangana maty ny fahefan'i Jesosy dia mamaha fatorana ihany koa izany. Mamaha ny fatorana izay misy. Ambaran'ilay tapany faharoa hoe misy fehipaty ny tanany sy ny tongony sady voafehy ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, vao izy ka avela ao handeha. Efa natsangan'i Jesosy tamin'ny maty Lazarosy. Efa tafavoaka avy ao anatin'ny fasany Lazarosy, saingy izao mbola voafatotra ihany izy. Mbola misy mamatotra azy, mbola misy mame azy. Ny fahefana sehon'i Jesosy dia tsy teny intsony indray no ampiasainy eto, fa maniraka olona Jesosy hamany fatorana rehetra mamatotra ny Lazarosy. Maniraka olona izy mba hamahy ireo rehetra mamatotra ny Lazarosy, mba hazon'ny Lazarosy miaina tsara ny fahavelomana. Dia isika rehetra izao efa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty, efa velona ao amin'ny Kristy, fa indraindray isika mbola misy mamatopatotra antsika ihany. Reny fahazarana lasa rehetra reny, reny fahalemena maro samihafa reny, ireny mety heverintsika fa zavatra tsy misy dikany eo amin'ny fiainantsika reny. Mety mosoara kely ny heverana azy teo amin'ny endriky Lazarosy, teo amin'ny tavany Lazarosy, saingy izao tsy afaka mandeha tsara Lazarosy raha tsy novahany ireny fatorana rehetra reny. Dia izany no nandrahan'i Jesosy ny olona rehetra teo amin'ny manodidina mba mahana ny fatorana eo amin'ny Lazarosy. Isika rehetra izao indraindray mbola misy fatorana mamatotra antsika. Andao isika anaiky hovahana tanteraka eo amin'ny fiainantsika, ka hanary ireny mety fahazaran-dratsy samihafa ireny, ireny mety ho endriky ny fahalemena rehetra ireny, fa tena handeha amin'ny fahafahana arak'izay nanafahany Kristy antsika. Dia tena ho tanteraka eo amintsika ilay hoe raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Fa ankoatr'izay isika rehetra izao izay efa nafahan'ny Tompo, irahin'ny Tompo ihany koa isika, satria efa ao anatin'ny fahavelomana isika ilay velona. No irahin'ny Tompo hamahy ihany koa ireo manodidina antsika izay mbola mety ho voageja, mety ho voafatotra. Fantatsika tsara fa na dia efa nandray ny fahavelomana ao amin'i Jesosy aza, efa ao anatin'ny finoana aza, dia mety mbola misy geja. Ilaina ny fitohizan'ny famahana sy ny famonjena mba hatanteraka izany. Isika rehetra izao no irahin'ny Tompo, andeha hamahy ireo rehetra mbola voageja sy voafatotra eo amin'ny manodidina antsika. Andeha isika hanaiky hanao izany iraka ampanaovan'ny Tompo izany. Fa raha eto amin'ity fotoana ity no tsy nihetsika ireo olona nanatrika ny fananganana ny Lazarosy tamin'ny maty, tsy namahy ireo fatorana rehetra nangejan'ny Lazarosy, dia zava-poana ihany ny zava-misy. Fa andeha isika anaiky ny fahefan'i Jesosy, anaiky ho irahiny hamahy izay rehetra mbola voageja sy voafatotra eo amin'ny manodidina antsika, ka handray izany fahavelomana izany. Fa isika no hitondra izany aina vaovao izany eo amin'ireo rehetra manodidina antsika.
dia hoy isika rehetra izao no anaiky ny fahefan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, indrindra anaiky ny fahefan'i Jesosy Kristy, ka anaiky hatsangany amin'ny maty, fa indrindra anangana an'izay rehetra mbola maty ihany koa eo amin'ny manodidina antsika, hamany fatorana rehetra mbola misy eo amin'ny fiainantsika, fa hamahy ihany koa ireo rehetra manodidina antsika. Man'Andriamanitra irery ny voninahitra, fa izao sy anao kosa tena iaina izany tenin'Andriamanitra izany, dia ho hatsanga ny tompo amin'ny maty ary hovahany amin'izay endriky ny fatorana tokoa, satria ny zanaka no manafaka antsika dia ho afaka tokoa isika. Amen. Hivavaka isika. Misaotra Tompo noho ny amin'ny teninao omenao anay. Misaotra anao izahay fa miteny aminay isan'andro ianao amin'ny alalan'izany teninao izany. Manakambara aminay ianao, na dia indraindray aza heverinay ho teny efa fandrenay, teny efa mahazatra anay no omenao anay, dia manana hafatra manokana miantefa aminay isan'andro ianao. Misaotra Jesosy fa tena tianao izahay, anaiky ny herinao sy ny fahefanao. Ahatsiaro fa ianao tokoa mahay manangana amin'ny maty. Ny teninao irery no afaka manangana anay amin'izany endriky ny fahafatesan'izany. Raisinay ny teninao Tompo, ho sabatra entinay mamakivaky ny androm-piainanay, ary dia ho voavaha amin'ny alalanao Andriamanitra tokoa izahay ny amin'izay endriky ny fatorana sy ny geja rehetra mbola mamatotra anay, satria ianao no manafaka anay, dia ianao ilay zanak'Andriamanitra velona, manana ny hery sy ny fahefana. Manaiky ho fitaovana eo am-pelantananao izahay ry Tompo, hamahy ireo rehetra mbola voageja eo amin'ny manodidina anay. Tsy ho izahay no mpanome tsiny na mpitsara, fa izahay no mpanampy sy mpanohana kosa eo amin'ny fanafahana azy ireny. Tafinihery avy aminao izahay amin'ny alalan'ny fanahy masina, mba zonay mahatanteraka izany, satria fantatray fa tsy faly Satana rehefa vonina hanaraka anao izahay, fa ny satriny dia hiara voageja amin'ny mandrakariva izahay, hiara maty amin'ny mandrakizay izahay. Fa matoky izahay fa rehefa miaraka aminay ianao dia mandresy izahay, satria efa nomenao ny hery sy ny fahefana hanitsaka amin'ny anarana sy ny maingo. Misaotra Tompo noho ny amin'ny valim-bavaka omaninao. Mangataka izahay ho an'izao tontolo andro izao, ho diavinay indray. Ianao no hiara-dalana aminay amin'izay rehetra lehanay sy ataonay, hanambina anay ianao amin'ny fiainanay rehetra. Hijery ny ankohonanay sy ny fianakavianay rehetra ianao mandritra ity tontolo andro ity. Matsiaro manokana ireo zandrinao, hiatrika fanadinana amin'ity andro anio ity izahay. Tompo, efa nankinay teo am-pelantananao izy ireny tamin'ny fotoana rehetra, kanefa manokana fotoana ihany izahay ankehitriny. Hamerenanay ny fitrotronam-bavaka eo anatrehanao. Ianao no omba ireny zandrinao ireny, hampahery azy ireo, indrindra hampatsiaro azy izay rehetra efa nianarany sy nampianarinao azy. Mahatoky izahay fa haneo ny voninahitra eo amin'ny fiainan'ireny zandrinao ireny ianao, dia mba ho ao ambany fahasoavanao mandrakariva izy. No avin'izy ireny ihany koa Tompo, ankininay sahady eo am-pelantananao. Izay rehetra heverinao ho mahasoa sy mahatsara ny fiainanay, ny ankohonanay, ny fianakavianay, tanteraho aminay araka ny haben'ny fitiavanao. Ny firenenay Tompo, vangio amin'ny fitiavanao, ny fiangonanao hiasao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay ny vavakay. Amen. Tanteraka aminareo any Tsodrano izay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka, ka ho akarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo, sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Man'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.